Yeka. Akureaptika lahadi, akureaptika Madagaskarau, akurli. Mbola tsara, faly manonona mbola tsara ozy ny varatra. Akory lalo ozy ny any Lacoste atsika ka. Ozy ny any Antsinanana. Manahoana daholo izy Antananarivo. Tsara dia sika hoy Fianarantsoa.
Ie, mahery tokoa ny zanaky Sofia ary anatin'ny fikambanan'ny Vizamamy zany ary Vizamamy zany de fikambanan'ny zanaky Mahajanga mitambatra ao anatin'ny faritaniny Mahajanga zany ka de manao kaompatanana ho antsika rehetra ny Boeny, Sofia, Betsiboka, Melaky, isika rehetrarehetra any atsika aby, manao kaompatanana ihany koa an'ny akama rehetra, ny ranabavy rehetra, bon humeur hozy izy nga Mostafa Erik zany, ny anabavy sy ny lalahy sy ny akama rehetra ny tanàna, akory avy Antananarivo ao. Bon, andefa hira raiky tsika, mbola mahatsiaro ny nga Jangaratafo foana tsika, Jao lehilahy, Jao le lehilahy, daholy. Raha mahay mandihy nareo de tairo hoe mba hitako.
tena tsy afeniko fa tena zany ny karazana hira tena tiako satria zany tena avy any am'le hoe tena rototra ozy izy Inga Rose zay tena hoe avy any am'le fakany mihitsy, avy any am'le tena hoe ifotony, any am'fotony mihitsy ary ny fitaovana mozika ampiasaina am'zany de tena hoe le tena fampiasan'ny malagasy, ny amponga, ny akorodao, ny gitara kabôsy, de ny tehaka. Zany hira zany tsy mety amin'ny hoe mivoaka fotsiny am'zao raha tsy ao ny tehaka, de ao koa le kiritsana iny, de ny angorodao. Ary tsy afenona fa raha sanatria ianao ka io zao Julien, akory Julien, raha ohatra ianao tsy mahay mandihy am'zany na koa ianao tsy tianao le hira, dia misanohe fotsiny ianao satria raha ny any am'faritra hoe ny ambiance ohatran'zany, dia tsy de mila slow zany na hoe mandihy mifampiraikitra zany, fa rehefa miala am'zany de mbola tsinjaka foana ary tena tsy afenona fa mikaiky tromba zany, marina zany bona malilo, ary tsy afenona fa tena hoe tena tsempoka ianao ka na misy ary ny fisotroana toaka matetika tsy de tena lavo loatra satria tena tsempoka le olona, tratran'ny levite tokoa moa rehefa avy eo, miaraka am'sabeda zay na ny nosy be na ny dego na ny ambily be efa disparaît daholo ny efehan'ny alikaola ary zay mamafy ny olona avy any avaratra sy matetika mahasalama vatanazy ireny satria ny goton'alikaola lasa ao am'vatany dia matetika rasy zetetika fotsiny hamaly an'ity anabaviko ity diandraso dia inona moa ty izy teo, misy manoratra dia matetika salama vatana hoy ry zareo satria betsaka zany le olona misankety hoe avaiza le voly, tsy manatrika émission raha te ahihany zany satria mitovy daholo miaraka am'vahoaka fa tsy hoe na namako akaiky ara na hoe akamara de mihaino eto dia mahafantatra miaraka mihaino. Zao tany am'volana aogositra hoy antsika 2024 de efa niteny hoe horombahan'ny totakely sy ny mpanao volamena ny fitondrana. Ary raha izay zavatra izay no tanteraka ao dia ho voafitaka tanteraka ny vahoaka satria n'inon'inona lazaina amintsika miteny zao dia raha misy de misy olona efatra no tena arahan'ny vahoaka. C'est l'évidence même. Ny tiako tenenina hoe arahan'ny vahoaka dia noho ny valiny fifidianana farany. Tsy azo laviny zany fa pirofo mitohaka amin'ny tentana. De Andriamatoa, Maro Karavalmanana, Hery Rajaonarimampianina, Andry Rajoelina. Fa raha sanatria tanteraka ho ary engane zany diso tsy indray mandeha ny teny an'izay, engane ka izany ho diso ka tsy ho tanteraka zay drafitra zay satria de ho potika tanteraka i Madagasikara, ho simba tanteraka i Madagasikara. Fa tsy andeha any amin'ny eritreritrareo vahoaka indrindra fa ianareo mitolona ireo ny lalan'ny zay mety fitondrana ho tonga na ho avy eo. Dikan'izay tsy andeha ho any amin'ny lalan'ny hoe Ravalomanana no lany zay eritreretin'ny vahoaka, tsy andeha ho any amin'ny lalan'ny hoe Andry Rajoelina ny réélu zay eritreretin'ny mpanohana azy,
Tsy andeha ho any amin'ny hoe lalany hoe andeha matoa heritra Jonary-Mampianina no lany zay eritreretin'ny reto mpanohana marobe azy, manomboka miakatra manko ny kotiny. Tsy izay le niteneniko ary nampitandremiko nanomboka tany amin'ny volana Aogositra ary najanoko ny volana Jolay satria tsisy nihano aho. Tsy indray mandeha na indroa ho an'izay mahatsiaro dia apatsaivo eto ny teniko no ny teny hoe engane mba izany ho diso aho. Miteny an'izay aho. Dia hoy nareo hoe inona ny ifandraisan'izany? Ny fametrahana, ny fangalana ny postan'io Premier ministre io anisan'ny dispositif na structure na drafitra iray matipaika angalany amin'ny fitondrana. Tany amin'ny volana avril izy nataontsika nanomboka mafimafy Monsieur Alain. Fomba iray ary toerana iray ahafahana angalana ny fanjakana. Fa tsy vitan'izay, nanteny ataka zany atakena le tsy miaro ny Premier ministre azafady za zao no nangataka hoe asoro io Premier ministre io. Fantatrareo tsara zany. Tany amin'ny volana avril koa io Alain, fa najanoko volana Jolay satria rehefa tsy miheno aho dia za koa angamba vaky loha, fa rehefa mipoitra izy dia latsaiko. Izao nanomboka koa tato amin'ny ilany en parallèle ny fampietsiketsehana ny tanora sy ny karazany, grevy ary tsy aloha ny volan'ny misy tsy voaloha ary sy ny karazany. Indrindra fa ny hetsika planifié tato amin'ny Sénat ary manomboka mivoaka eny amin'ny Miaina aman-jery no hoe soloina miaramila ny ao amin'ny Sénat. Inona daholo ny anton'izany? Assurena zany ny aty amin'ny primature dia apetraka ny any amin'ny Sénat mba ahafahana 73 député bis io zany. Satria samy miara-manaiky isika menakavy fa iny 2018-2019 iny tsy mari-pototra iny fifidianana iny. Izay zavadray nisy nahita ary nisy nianatra ary nampitandremiko hoe tandremo hoe mifampidinina manaovanareo conférence des présidents ahafahana miala amin'ity rivotra mitsoka enjana be ity satria vola be ny ambadiky le izy. Tsisy nino. Bon, zay manam-bola, zay sura fa tsy maintsy lany, zay koa manana vahoaka, zay koa sura fa tsy maintsy zao. Io izy io. Zao vao mikoropaka daholo na ny ao amin'ny fitondrana ary tena mitombina tao anatin'ile tenenitsika mihitsy hoe olona akaiky ny fitondrana ihany no ao anatin'io zavatra io. Ny vahoaka vao fitaka hoe miova amin'ny fitondrana nefa ny olona fotsiny ny soloina dia mipetraka, ny olona tia midralahy mipetraka. Zany hoe isaky andro rajelona dia mety andro rapanarivo indray ohatra, miexiste zay andro rapanarivo zay fa ialako tsiny amin'ny andro aloha fa aleo ataontsika hoe andro Rakotomalaly am'izay mba za no voaendriketrika. Ny andro joelona fotsiny ny ala fa niova Rakotomalaly fa samy andry. Fa io Rakotomalaly io dia olon-dralahy rehetra ihany. Le matanjaka ara-bola ao anatinatiny eo dia samy malala tsika. Zay zany le drafitra. Zany hoe samby malala tsika fa ary efa nampitaiko teto efa hatramin'ny ela hoe raha ny tananao ny vola, any am-paosinao ny tafika dia azonao ny fitondrana. Ny valin'ny résultat-ny élection avy eo rehefa feninao Antsonjombe, rehefa feninao stade zay andehananao na ny toerana zay andehananao mitondra hélicoptère anankiroa ianao, efa henontsika zay feo zao hoe ho avy zay amin'ny hélicoptère fa raha vao tsisy hélicoptère aza mirotsaka
ho lany hirotsaka ho filoham-pirenena fa tsy ho lany. Ary efa nampitandrina an'ireto tanora aventure reto raha mba manana 20 milliards na 30 milliards ariary na FMG, de ampirimo tsara karakarao madama sy ny ankizy fa vola ariana eny am-baravarankely zany. D'autant plus ny sasany vao jerena fotsiny amin'ny fitaratra na mijery ny tena tonga de hita hoe produit invendable. Mazava zay. Zany hoe mitolona zany Ravalomanana ato amin'ny ilany, io nga sénateur Olivier Rakotovazaha. Ry Andry Rajoelina koa mieritreritra ato ambadika réélu amin'ny fomba nataoko tato. Fa ato ambadika efa misy manao lalapozy. Satria samy fozy ireo zany, za tsy mba fombako le manao an'le zay fitenena zay fa teny gasy, teny malagasy zay, ça n'a rien à voir avec les crabes. Mais fomba malagasy no miteny hoe lalapozy. Ny dikan'izay raccourci. Misy manao lalapozy ao anelanelany eo. Ary misy manko ny ary tena, c'est pas que moi j'ai vu juste, mais eux, ils voient juste. Dans la mesure ouais. Ary teo tsika nohatra nitafiditra tampiezan-dralahy any satria tsika no nanao nini izany voalohany. Teto amin'ity fandaharana ity tamin'izany no fandaharana de hoe izany ve ny Ravalo, ny Andry Rajoelina. Hitan'ireo olona ireo fa mety zay zavatra hoe rehefa mandeha ny zavatra fandehany satria ohatran'ny dinihan-dralahy hoe ohatrany mety tsy ho lany intsony ty Andry Rajoelina ty ohatrany efa manomboka tezitra amin'ny daholo ny vahoaka. Fa raha tsika no de ahoana nefany alaina amin'ny primature, alaina koa ny Sénat dia avy eo ambarotsika fotsiny ny résultat. De zay olona tiatsika apetraka, apetrakatsika. Zay zany le izy. Kanjo! Ary efa nolazaiko hoe miainga any amin'ny crise institutionnelle aloha le izy, de rehefa avy eo midina an-dalambe ny olona dia voafitaka amin'ny vahoaka fa tonga de mba hanandraitsy ny fitondrana avy eo, satria mety possible noho ny fidinan'ny vahoaka eny an-dalambe rehefa misy mitarika dia voatery tsy maintsy hitsaoka andriamatoa Andry Rajoelina, ary le candidat le plus facile à battre c'est Marc Ravalomanana à partir du moment misy olona vaovao hipoitra ao. Zany hoe na i Andry Rajoelina na Marc Ravalomanana na Hery Rajaonarimampianina zay iandran-drano vahoaka dia samy disparu de la circulation. Fa ny olona eny fa na de sy teny mieritreritra ary hirotsaka ao anatin'le jeu koa, very ao anatin'ny catéchisme ao anatin'le lalana. Zay le izy averiko tsara. Ity lalana ity zany, ty lalana processus motion de censure ity, afaka miteninareo mandainga tsy maninona zany hoe bon zao, c'est l'intérêt de la nation. Potika io firenena io, ary tena miteny anareo fa potika amin'ny firenena. Raha vao lasa amin'izay lalana zay tsika averiko eo. Ary efa tany amin'ny volana Aogositra, volana Avril ny teny an'io, isandrombaka amin'ny fitondrana fa tsy makany. Tsy resaka olom-baovao io ry Aruella, tsy meno tsara ianao. Tsy enoy tsara ny zavatra teneniko. Fa ao anatin'ny politika tsisy an'izany olom-baovao zany fa hanofy ianao. Tsy impossible zany olom-baovao zany raha ny contexte amin'izao fotoan'izao. Olona fantapatatrao ihany no eo. Dikan'izany de zao, miala tsiny Aruella aloha fa lasa mamaly anao. Dikan'izany de zao. Alaina ny primature, alaina koa ny Sénat, de mazava ho azy mora mampitahotra ny CENI de ny résultat mivoaka avy any de mitovy amin'ny 2019 any, na maresy ary ohatra Marc Ravalomanana, na maresy ary andriamatoa Hery Rajaonarimampianina, na maresy ary ohatra zay mety ho candidat eo, de ny olona tiany rehetra bandy rehetra apetraka no tafapetraka eo. Zany hoe miala tsiny amin'ny fitenenana, miala mafia, miditra mafia. Zay zany le izy zay. Ary
Feno hafetsena le izy satria zao, raha mitarika olona idiny eny an-dalambe reo olona reo, tsy mahatarika. Tsy mahatarika. Fa tsy maintsy misy zavatra provoquena de monsieur rallier aminy ny opposition. De nefany rehefa vita ny zavatra rehefa vita ny saonjo, ny raha nahandro, de tonga de misy olona miazakazaka tapoka, miaraka amin'ny force sy ny vola, maka ny primature sy maka ny sénat, ary indrindra indrindra ministèren'ny intérieur sy ny budget. Teo manko ny voa Marc Ravalomanana, maika fotsiny izy ametraka ny Girivo ho ministry ny industrie. Ampandeha ny industrie ny namaika azy tamin'ny andron'ny 73 député, fa tsy nieritseritra izy hoe ny intérieur sy ny finance ny tena lakile an'ity. Lasa ny Andriamatoa Andry Rajoelina ny intérieur sy ny finance. Fa ny amin'ity indray mitoraka ity dia alain'reto olonreto ny primature, ny intérieur, ny finance ary ny sénat. De mazava ho azy ny défense sy ny police. Fa ahoana hoy ianareo? Mipetraka nametraka fanontaniana teto taminareo hoe nametraka fanontaniana teto taminareo omaly. Hoy aho hoe nareo ve de mino aho? Isan'andro zany madame najaiko tsara mihitsy izy ary mbola manaja anazy aho. Satria fantako tsara le ray aman-dreny. Mino ve nareo aho fa madame Christine andeha hamadika Sainte Marie, salut Marie Alain et salut Fleury, salut Olivier. Mino ve nareo fa madame Christine andeha hamadika, satria raha raisina hoe mamadika le izy hoa dia andeha hamadika ny Andriamatoa Andry Rajoelina, zay samby malala ny député maromaro hoe isaky mivavaka na misy fivavahana alohan'ny iasana miaraka groupy de tsy maintsy tafiditra anatin'ny vavaka an'Andriamatoa Andry Rajoelina, mivavaky madame Christine Razanamahasoa i Andry Rajoelina, ny amin'ny fahasalamana, ny amin'ny fahaiza-manapaka ary ny fahendrena. Tondram-bavaka foana izy. Tsy zany ny tantara zany, fa maro ny mahalala an'izany. Tonga aty amiko zany. Masava izy hoa, raha izay. Faharoa, patron politika an'iny. Fahatelo, efa nanomboka tany amin'ny 2008-2007 ry zareo mifankalala. Fahaefatra, n'inona lazaina i Andry Rajoelina micautionné-ny hoe madame Christine amin'ny présidente. Fa matoa madame Christine tonga mandeha amin'io hoe resaka motion de censure io, zay tonga de sahako milaza eto fa d'après mes sources. Et d'ailleurs la réunion d'urgence tao Ivandry tao amin'ny Arena de manome proof fa contre les motions de censure Andriamatoa Andry Rajoelina ary voatery convoqué nampiantso ireto député mapara ary niakatra de niakatra ny décibel feo tao ary misy ny fiangaviana hoe raha tia anareo ajanona. Tonga hatramin'izany. Ary madame Christine kosa dia nandà ny hanao fialatsiny ampabemaso sy hisotona ny motion de censure. Zao le izy. Matoa madame Christine averika any de niteneniko omaly mandeha amin'io zavatra io de misy zavatra enjana ao ambadika ny ary béton armé hoa rindrim-bato teneniko taminareo omaly. Satria izany zavatra zany mety hiantra aman'aina. Tadio fa na ny zanaky madame Christine ary anie ny sacrifieny tokony hitsabo teny tompoko lahy Herjo, fa tsy nanaiky izy hoe vita tanteraka mihitsy hatramin'ny fametrahana amin'ny premier ministre sy ny karazany, zay vao hoe andeha ho tsaboina kanjo tsy tra-drano maty Herjo zay zanaky
Kristina, madame Kristina Razanamasoa, zay bandikely manam-pahaizana. Manam-pahaizana io bandikely io, sakrifeny. Araky ny maro koa ny tantara hoe au moins indroa ramatoa Kristina nitomany fa déçu tamin'ny valitenina André Rajoelina tamina zavatra ray na roa, tsy anjarako miteny an'izany eto. Fa ramatoa Kristina nandeha amin'io lalana io hoe ataoko ty motion de censure ty, na de afaka miteny ary izy hoe ory reto aho, tsy mety ory reto aho. Ia tena niangavy ny filoham-pirenena hoe ajanona io, fa tsisy fika fa nandeha le izy. Dikan'izay misy fiarovana ara-bola zany ao. Misy fiarovana ara-batana satria mety hisy hamono le olona. Tsy voatery hoe avy any amin'ny fitondrana fa mety olona tezitra fotsiny zao hoe maninona ianao mamadiky. Fiarovana amin'ny ho avy. Satria rehefa manao politika ianao tsy ny androany ihany ny important fa ny ho avy ihany koa. Tsy hanomezan-tsiny amin'ny madame Kristina zany satria rehefa tsy mifanaraka mangataka kosa izy ray roa, ohatrany tsy mahafa-po nefa izy manana an'ireto zanany be dia be, reto député be dia be, tsy afa-po ihany koa na ny lasantsy na n'inona zany, de zay mifanapahan-kevitra ny heviny hoe bon béton armé ny ato ambadiko, ataoko io. Inona zany ny conséquence an'izay aloha? Raha eo amin'ny niveau ny madame Kristina izy madame Kristina. Za aloha zany raha ny fahafantarako ny finoana ao anatin'iny ramatoa iny, iny madama iny, dia tsy mbo karazan'ireny le olona mivadika amin'ny fitenenana izy. Ray zay. Faharoa, misy zavatra noteneniny tena zava-dehibe, ary ity mifototra ianganiny zay mety zavatra fanapa-kevitra raisiny. Alao alam-bahoaka, alao alan'andriana toy izay alam-bahoaka. Tenin'i madame Kristina zany. Alao alan'andriana toy izay alam-bahoaka. Faharoa zay. Fahatelo, ny dikan'ny alan'andriana toy izay alam-bahoaka zay avy amin'ny finoana an'Andriamanitra. Fahaefatra, ary tena hoe fahaefatra tena hoe zava-dehibe dia no avy, non tsy hoe zava-dehibe fa no avy politika. Tsy maintsy mieritreritra an'izay ihany koa izy. Sécurité ara-bola, sécurité ara-batana, ny finoana ary ny fitenenana hoe alao alan'andriana toy izay alam-bahoaka. Dikan'izany de inona zany? Za zany raha iza Filorirako-Tomalala ny tompon'izany zavatra zany, de farafahatarany Rapitso moa Zoma zany, Zoma de apetrako ny démission. Raha tsy efa vitako napetrako androany. Ary rehefa nao an'io démission io de ny mpanao gazety na eo anatrehan'ny assemblée nanaovako azy fa tsy hihaona amin'ny olona zay tazona intsony aho. Izay zavatra iny nefany za tsy hiteny hoe inoko, fa misy moalitsika efa niteny, mety hisy fitoniana ity raharaha ty fa tsy hijanona eo. Satria efa engagé le processus araky ny teneniko tamin'izany andro, tamin'ny volana avril, hoe nareo mpanao politika ireo, misy olona ny ato, misy lalana ato, misy karazan'olona ato misoko miadana, manaovinareo conférence des présidents samy style fotsiny nareo. Ary zany tena tsy aferina fa initiative ny filoham-pirenena. Tsy andeha andondona fotsiny ngara-valimanana ka ho tonga fotsiny ohatran'ny vinatitra mare fosa. Efa niteniny FFKM tsy voatery fotoanandoha io
Zarakotomalala no miteny an'izay. Fa rehefa mihaona ny olon-dehibe, mahalala an'izany hoe fitondrana ny fanjakana, na de tsy nahay ary nareo nanimba an'le firenena daholo, au moins mba misy mandeha makany amin'ny zavatra hoe tena matoa tonga am'zao zavatra zao tsika mianakavy, de tsika mihitsy nanapotika an'ity firenena ity. Il est temps que vous sauvez les meubles. La situation surtout. Satria de ho voafitaka tanteraka amin'ny vahoaka ary andeha hitsampy any amin'ny azo tsy fantatra. Zay vao mainka hanapotika azy ihany. Inona zany ny zavatra hitranga? Fort possible zany ao anatin'ny tsy hoe schéma anankiray fa efa niresahantsika le processus. Ny étape manaraka de mifampidinana ny vahoaka eny an-dalambe amin'ny alalan'ny crise institutionnelle. Fort possible zany idémissionna amiko manokana Ramatoa Kristina Razanamahasoa. Satria maro ary mavesatra aminy ny zavatra mitranga. Tsy manana problema amin'io izy, fa afaka mionona izy rehefa avy eo hoe alao alan'Andriana toy izay alam-bahoaka. Efa lehibebe ihany koa izy, aleo ny mipetraka tsara momba an'izay. Fa zao tafiditra ao anatin'le plan zay ho aho. Misy maka zany ny assemblée, démissionna izy amin'ny maha-présidenty azy, de olon-kafa no tonga présidentin'ny assemblée. Tsy midika hoe ho possible nisy ny motion de censure manaraka. Fa za zany tonga de miteny motion d'empêchement no hitotonao. Azafady tompoko. Azafady a. Motion d'empêchement no hitotona ary hiaingany encore une fois izao Fleury Rakotomalala zay mpanomponareo. Je ne suis qu'un minable et piètre personnage, sinon personne. Fa hiaingany mba izany diso kanefany une bonne partie ny zavatra niteneniko tany amin'ny volana avril mai io izy io misy vavolombelona zany. Nareo anisan'ny maheno an'izany teto. Avaiza ny vola? Lasa aloha fa sao de misy adiniko le izy. Isaky hanao vazivazy aho teo hoe coup d'état tany Allemagne déjoué. Ty koa zany za tsy miteny hoe coup d'état fa coup miaingainga mandeha makany. Fa aleoko vakina Batsilana de an'izao sady miatsa feniko ary tena sahako milaza fa raha mandeha am'izany io lalana io de tena miteny aminareo aho fa raha mandrika tsy eritreretina ny tranga ao Madagasikara satria zavatra tsy nieritreretin'ny vahoaka no tonga sy miseho ary zavatra marikoriko. Zay le izy zany. Ny tantaran'ny motion de censure de zao na ny empêchement de miainga ny malety na hoe miainga ny vola. Zay manko ny tena mahaliana anareo fa aleo asiako kafe kely aloha. Ary asiako hira kely satria aleo mba suspense kely satria za niady mafy io vao tena hoe niainga zany.
Ay zany tsy maintsy mandresy ny tolona fa tandremo fotsiny sao vao fitaka ny tolona ka lasany amin'ny lalan'ny varotry ny fody. Tao zany le izy a. Ny zavatra teneniko eto dia tsy mino aho hoe tsy fantatry ny fitondram-panjakana, tsy mino aho hoe tsy fantatry ny filoham-pirenena, ary tsy mino aho hoe tsy fantatry ny prime ministre. Hitanareo mandindihy satria tsy afeniko fa d'habitude ahako rehefa misy zavatra mitranga ohatran'izao teneniko ka mitranga le izy de tezitra satria inona ny antony? Tezitra amin'ny tenako aho satria amiko matoa ny olona tsy nino ahy dia tsy nay nandresy lahatra je n'ai pas su convaincre. Mais là actuellement tsy afeniko fa faly aho satria non seulement io fa miseho ny zavatra teneniko fa en plus sahako milaza aminareo fa akamako le tompon'le ketrika ary zay no tsy hamoahako ny anarany eto. Volazaiko ihany satria ny intérêt-ko par rapport à l'intérêt de la nation ne vaut rien. Et c'est là la différence entre moi et ces politiciens sans vergogne. C'est l'intérêt de la nation, l'intérêt commun, l'intérêt général qui compte et qui doit primer avant tout. Zay ianao vao mety mieritreritra ny momba anao. Dikan'izany ny intérêt-n'ireo vahoaka mahantra ireo aloha. Raha tena olona misaina anao
ka manana an'izany atao hoe sens de l'état. Fragilisé ary fragile ny fitondrana amin'izao fotoana izao. Zay no mahatonga anahy miteny hoe tsy mino aho, hoe tsy fantatry ny fitondrana, tsy fantatry ny mpanapa-kevitra amin'ny fitondrana ny zavatra teneniko sy avoakako eto. Tao anatina motion de censure io de misy olona anankiray na roa farafahakeliny mpiara-miasa akaiky amin'Andriamatoa Andry Rajoelina ao amin'ny présidence. Ao amin'ny présidence mihitsy tompoko. Anisan'ny olona nanentana ny député niantso hoe manaova sonia an'io motion de censure io. Ary nisoloky ny anaran'ny filoham-pirenena hoe ny filoham-pirenena miteny hoe soniavo io. Eto anao zany Andriamatoa Andry Rajoelina dia tsara ianao manazava ny vahoaka hoe contre motion de censure sa ianao pour. Anjaranao manao an'izay na tsy anao, fa dans tous les cas nisy olona mpiara-miasa aminao akaiky, ary olona akaiky ianao naporisika hoe soniavo io ry député fa ny filoham-pirenena manaiky an'io. Gouverneur anankiray teny hoe ny filoham-pirenena, misy proof zany a, ny filoham-pirenena no manaiky an'io. Ministre lehilahy somary fohifohy izay izy, naporisika olona, nitariky olona tamin'ny olona mifaritra, zay solon-tena nafaritra, hoe mba tsy avy manao sonia ny député avy any aminareo. Iza koa? Maromaro ny fitenenana. Fragile le fitondram-panjakana satria raha ny zavatra niseho tany Allemagne. Satria par définition rehefa manao insubordination ianao, surtout misolokoloky anarana filoham-pirenena zany, azo samborina. Surtout ka misy miprofo. Tany Allemagne, zay le parallélisme de forme anatin'le zavatra. 3000 personnes mahery ny voasambotra. Ireto à peu près une cinquantaine. Raha betsaka ny tompony ketrika andromaka fitondrana. Misy ministra zany, misy mpiara-miasa amin'ny filoham-pirenena akaiky, ary misy olona any ambadika zany mitise ny ficelle, mitire ny ficelle azafady tompoko. Ministra am-perinasa tompoko. Zay no anankiray. Ary io ministra io mivisé ny placen'ny président Sénat. Oui. Anodonana an'le vato akary amin'le mampilay ny tantara. Zay zany matoa tsy maiky ary tsy misy ny fisamborana dia tsy misambotra ny fitondrana. Dikan'izany fitondrana faible. Ny député tsy azo samborina satria droit-ny zava-doko ny mametraka motion de censure. Fa ny olona mipoussé any amin'ny insubordination, zay mpiasa-panjakana mpiara-miasa amin'ny koto, tsy nanao an'izany ka ahoana ny tenenany lahy hoe zany manaiky fa hoe asiana ny motion de censure. Azo samborina zany. Fa maninona ny fanjakana ny tsy misambotra azy? Dia satria fragile. Et là, de pire en pire, fragilisé. Avaiza ny vola? Avy any amin'ny sokafy tsara ny sofina tompoko. Ahitanareo hoe na Iravalomanana, na nareo mpitolona eny an-dalambe, na mitolona isan'andro isan'andro ao amin'ny magro io, dia saika voafitaka, ary mety ho voafitaka raha mbola mitohy ny fandehan'ny tantara, ary mbola hitohy nefany.
Satria raha tonga ny démission-ny ramatoa Kristina Razanamasoa, sûr et certain, vola be miainga eo amin'ny assemblée. Tsy afaka miala amin'ny zay olona tolotry ny député, ny filoham-pirenena na inona lazainy, sauf hoe miainga koa ny valizy contre valizy no miainga ao zany am'izay fotoan'izay. Mampiorory miala tsiny Kalaray fa zay le zavatra hoe ka antsika koa manao suspense kely e. Mba fotoan'izao hoe Zalaindray no matahotra e, hatram'izay anie le vahoaka foana no matahotra e. Zao mba mivadika kely le izy, zay no mahafaly azy. De zao, avaiza ny vola? Sakafo tsara ny sofinao a. Volam-panjakana ihany. Izy manana pouvoir amoaka volam-panjakana. Sachant que le filoham-pirenena contre an'le motion de censure de jereo tsara fa tsy mandainga ny conseil des ministres omaly, ary zay no mahatonga anao hoe tsy mino fa tsy au courant ary tsy informé na renseigné amin'ny zavatra teneniko zao ny filoham-pirenena indrindra ny premier ministre, ny secrétaire am-panjakana ny gendarmerie, ny secrétaire, ny ministre, ny polisy. Tsy mino et tsy au courant, encore moins tsy renseigné. Avy ao ministre ny finance ny vola tompoko, ary jereo tsara ny conseil des ministres omaly nasorona ngiadezehan'ny FAG satria taon'ny vola ny niala, ny taona tamina 4x4 Land Cruiser plaque rouge, mbola tômôbilim-panjakana ihany koa no nakazy tao amin'ny finance, am'le avy aty ambadika, taon'ny vola ny niainga. Non tsy petsay very bona malilo no asiana motion de censure de petsaindray namoaka vola. Ahoana koa ry zany? Tsy lôzika zany. Avao no mivoaka ny vola. Tsisy akoatran'ny ministre zay manana départementa, manana décision, manao facture na manao débloquer vola no manana an'zany pouvoir zany. Tonga de lazaiko eto aloha fa ministry ny finance tsy fantatra hoe tafiditra sa tsia, fa aleo izy aisako mety tsy ao anatin'izay izy. Fa ny DG FAG zany no sura fa taony ny vola mivoaka dia à la signature 25 millions no nondraisiny zay nanosiny vitany motion de censure dia mbola mandray plus an'izay reo olona reo. Zay zany le izy. Izy avy de lefa noteneniko teo reo, zany hoe ny zavatra hitranga zany, raha ohatra hidémissionna ramatoa Kristy, tsy hainy capacité de négociation mety hananany filoham-pirenena hitazona azy, de am'izay fotoan'izay exposé amina risque izy, satria miala tsiny aho fa mbola tsy teneniko, iza ny ministra tompony andraikitra am'zany, tompony miketrika am'zany, fa tsy ao an-toerana izy aloha raha ny zavatra fantako am'izao fotoan'izao. Miezaka miantso azy ihany aho fa ny sonné libre, fa dans tous les cas ny porofo rehetra tonga eo am-pelantanako par voie vocale dia milaza fa io ministra io
no hieritreritra aka amin'ny plasin'ny premier ministra ary ministra anankiray ty zany saminy aferan'olona foy ity de anjaranareo maminaviana hoe izabo moa zany ny olona foy eo anaty gouvernemanta fa ilay ministra anankiray koa de mitetika ny hazo ny Sénat ary efa nanomboka nandefa ny saosy anakorontanana ny Sénat de narian'ny finance bloqué ny vola ho an'ny mpiasam-panjakana ao anatin'izany ny Sénat de mbola misy koa ny hafa hitarika an'ireny olo ireny ho any amin'ny grevy. Zany hoe en français on dit ça, le pouvoir est en train de vaciller. VACI de LER. Non, indray aloha tsy tao anatiny tsy vehivavy ka. Ie, lehilahy. Marina ny tenin'ny Alain. Zay aloha ny azoko ambara androany. Dinio sy fakafakao ny ialana amin'izany ny tonga de meko alefasin'ny conférence des présidents de mitatra amin'ny fiarahana miresaka sy midinika amin'ny FFKM de jereo ny lalàna momba an'io fifidianana io fa raisy modely tsy mamenatra zany. Zao ara tena contre ny Andriamatoa Rajaonary Mampianana fa reconnaître havako hoe au moins il était sorti par la grande porte, c'est lui qui avait choisi le jour, la date, l'heure de son départ de Yavlou. Fa rehefa tary ianao tsy ao am-pelatananao intsony ny pouvoir de tsy ianao no mifidy an'ireo daty sy ny ora ary ny andro ivoahanao ao Yavlou. Mazava amin'izay apetrao mettez la seule et unique solution mba ahafahana mielana amin'izay zavatra io satria ny antony de zao ary mety possible hifanaraka ireo zavatra ireo satria za tsy hay hamaky ny zay heritreritra any an-tsaina Andriamatoa Marc Ravalomanana any, encore moins any an-tsaina Andriamatoa Rajaonary Mampianana any, fa raha sanatria mifanaraka ireo de manasa tanana tokoa. Fa de zay zany satria Andriamatoa Marc Ravalomanana efa tamin'ny 2018 anie no efa maro ny tsananaiky tokony atao io fifidianana io. Marc Ravalomanana nanaiky. De efa tamin'ny 2018 anie no nisy ny doléance efa natratra telonjatony Marc Ravalomanana no napetrany, ny sotominy. Efa lany Andriamatoa Andry Rajoelina, zay vao nanenina izy. Donc tsy manana garantie mihitsy aho hiteny hoe isangazy aminareo ireto hoe tsy hanaraka an'ireo Marc Ravalomanana. Mametraka solution ho an'ilay firenena hoe mifampidiniana reo. Je sais que Rajaonary Mampianana au moins c'est un homme de paix. Tsy nanao mihitsy taimbava Andriamatoa Rajaonary Mampianana hoe tsapao any ambadika any aloha ny herinareo. Tsy nanao an'izany izy. Tsy nanao an'izany fitenenana zany izy. Zay olona nieritseritra an'izany ka niteny an'izany Andriamatoa Rajaonary Mampianana fitako zany. Tsy nisy an'izany. Lasa mitady document hoe raha hitako ato de ho alefako ahafahanareo matsapa hoe aiza le izy lasary miamba le izy satria ao anatin'izany no iveriny fa mametrahany zay ty zavatra ty
mba azahoany ny fitondrana mazava ny lalan'ny demokrasia. Lalan'ny demokrasia dia ny hoe fifanampiasam-pahefana ao anatin'ny fifidianana foana, ary zay no tsy maintsy arovana mba hisiany ny filaminana eo amin'ny firenena. Tenin'ny Andriamatoa Rajaonaramampana tany amin'ny 2018 io, tao anatin'ny événement 73 députés. Mazava tsara angamb'izay. Je suis sûr que Rajaonaramampana c'est un homme de paix. Au moins zany iny aloha acquis. Tsy fantatro koa ny any anatin'ny saina. Zany ry vahoaka malagasy, ianareo zay mihaino ao anatin'ny sakely-dalana moa zany fa sakion-dalana misy atsika amin'izao fotoana izao. Possible hisy ny crise institutionnelle, ary possible olona tseritseretin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina no tonga président Sénat raha sanatria miala Ramatoa Kristina Razanamasoa raha sanatria hoa, satria ny zavatra ohatran'izany dia misy ny hoe fampitahorana satria politika nataondreo mba hampiakabidy an'ilay Ramatoa. Politika io hoa, fa ny zavatra fantatro tsy lavitra ny démission Ramatoa Kristina Razanamasoa amintsika miteny izao. Misy zavatra nirasako kely fa ndefa hira anankiray aloha raha tajanga dia andao ny hira fanevantsika nanaovantsika azy mba hisian'ny hoe mipakana anatin'ny sain'ireo olona tsy mieritreritra afa-tsy ny intérêt personnel na ny ampimamba haka ny harem-pirenena ihany no ataon'zareo itsika mbavaka amin'ny firenena tatoko. Ity hira ity matoa nalefako dia izay voadonany ihany voadonany, ny ambiny tsy problemako. Ndao.
Misy miteny ato hoe azon'ny filoham-pirenena tao ny mandrava ny Assemblée nationale dia vao mainka miditra ao anatin'ny jeu an'ireto olona ireto satria tonga dia fidinana an-dalambe ary tonga dia grève générale zay na ny député fotsiny ary tonga dia midina dia 73 député dia vao mainka tsy mankany amin'ny eritreritrareo hoe aty ny andanan'io fifidianan'io fa olon-kafa tsy eritreretinareo no mety ho tonga eo ary vao mainka hanapotika ny firenena. Misy namana ato, misy akama ato miteny Jao Christophe zany hoe je m'inquiète un peu de ne pas avoir entendu de votre part une implication indirecte de nos partenaires financiers étrangers dans ce coup. Effectivement, j'ai oublié, j'ai omis. Pourquoi? Parce que il y a un autre qui pose une autre question. Communauté internationale tsy andaniny efa manomana maningina ihany koa mahery ny vola. Ya, misy tena ifandraisany amin'ilay zavatra teneniko. Zao ty olona devant tompony ketrika ty de zao manana relation amina ambassadeur
malagasy any ivelany Madagasikara. Ary raha tamin'izany andro aho miteny hoe efa réseau izy ireo, tsy nino ny olona na ianareo no tenenako amin'izany ara fa hoy ianareo hoe mety miteniteny foana tamin'izany andro izany. Ary rehefa teny nazoina ilay ambassadeur lehilahy io dia akaiky an'Andriamatoa niajo raha izay no tiana ho fantatra. Inona izany ny ao ambadik'izay? Samy mandinika sy mieritreritra fa tsy anjarako ny manohy azy fa ny zavatra voakako eto tsy maintsy fierana ihany satria noho ny antony maro samihafa. Zao ny communauté internationale misy fetrany ny zavatra zakan'ireo olon'ireo ary misy fotoanany daholo ihany koa ny zava-drehetra. Ça veut dire et je ne cesse pas et je ne cesserai pas de le dire. La haute diplomatie, c'est comme si on démarre un tank. Ça met du temps fou. Ianao zany mamelona tank ela be io e, pour le démarrer. Mais à partir du moment où ça marche, dia tsy mijanona intsony io. Solution faharoa, Andriamatoa Andry Rajoelina, libéreo malaky reo frantsay accusé à tort ao tsy afara eo. Avoy malaky. Tsy mamenatra mi-reconnaître hoe mety nisy abus tokoa nanagadrana azy ireo. Fa amiko fantatrao hoe iza minisitra tompon'andraikitra amin'ny fandaovana an'io vola. Salut Iary, fantatrao iza minisitra tompon'andraikitra teo premier ministra ary mety ho fantatrao koa ngambany hoe iza ny olona teo akaikinao nomenao ministra te haka ny Sénat. Inona daholo ny dikan'izany? Sa ianao kosa ve ny ao ambadik'izany e? De anaovanao cinéma daholo reto député reto hoe asoro io, ajanona io motion de censure io sy ny karazany. Ohatran'ny tao tsy mino aho kanefa na izany message daholo zany eninareo zany. Ohatran'ny tsy mino aho. Izao ny zavatra fantako aloha de zao io ministra io manao an'io zavatra io anisan'ny olona tena farany prudent io satria non seulement izy technicien, en plus izy manam-pahaizana. Tsy de rako azy fantako tsara izy ary akamako izy. Mety amiko tsara mihitsy tena lazaiko zany, ampanetretena ny tenenako an'izany, tena mety amiko. Efa ela ny nahakamako an'io olona io fa tsy manaonao foana io bandy io. Béton armé koa ny ao ambadika any. Matoa izy miditra amin'io. Fa voamaly ny teny an'izay hoe la nation, l'intérêt de la nation ne se raisonne pas par l'amitié ni ny tsikalakalam-bola. Fa tena mety amiko. Zay no mahafaly ahy. Na hemotro nareo na handroso, mety amiko daholo. Tonga amin'ny position idéale aty zany zao. Ka sao rapitso mifandatra
hoe mivadika voatavo, azafady a, nareo no tsy ninao. Tena io zay. Vola samy vola miady eo. Dito zay tsy maharaka ary. Ampitandrina azy zay. Vola samy vola miady eo. Inona zany ny zavatra hitranga ary vahoaka malagasy? Farafahakeliny zany misy minisitra roa ho voaroka mialo ao anatin'ny gouvernement. Rehefa tsisy zay de tadidio fa faible zany le fitondrany Andriamatoa Andry Rajoelina, tsisy antony intsony tsy tsisy antony intsony tsy idinany vahoaka eny an-dalambe ka etrehany Andriamatoa Marc Ravalomanana sy Hery Rajaonarimampianina, Roland Ratsiraka, Risy Teny sy ny karazany hitambatra groupe iray hametraka zavatra hitondrana ny firenena any amin'ny metimety kokoa sy ny tsara kokoa. Raisiny andraikitra, aza matory, aza mipetrapetraka fotsiny. Fa rehefa nareo mpanao politika koa, lider politika ny tsy mandray andraikitra, fa nareo ihany koa no matahotra ny higadra, de ho aiza zany le firenena amin'izay fotoana izay? Ho aiza le firenena? Averiko eto ny tenin'ny Andriamatoa Marc Ravalomanana, ary engane mba tsy hoe teniteny foana izy ny teny an'ity ka hoe nanao coup de bluff, fa mety ary tena anisany hoe solution lalana anankiray rehefa tsy assuré ny zavatra tokony assurena ny fitondrana amin'izao fotoana izao, ametraka hoe andao hifampiresaka ary tsika fa zava-deo zany hitandràny firenena. Eo manko ny teneniko foana hoe eo mampiavaka ny grand sy ny petit e. Tsy voatery hoe olona nianatra no grand, fa ny olona manana zany atao hoe sens de l'État. Hozy izy nge Randrevy, professeur Randrevy hoe c'est tout simplement une question de bon sens. BON, SENS. Nge Randrevy amin'ny mampianatra an'izany. Tsy mila tapaizana ianao hozy izy, fa tout simplement une question de bon sens. Raha tsy misy ny fepetra raisina anarenana maika izao tontolo manodidina ny fifidianana misy ankehitriny izao, dia andray fanapahan-kevitra ara-politika goavana izahay avy aty amin'ny mpanohitra mba ilazana aminareo fa misy fetany ihany ary misy fotoana zavatra rehetra. Raha tsy misy ny fepetra raisina anarenana maika izao tontolo manodidina ny fifidianana misy ankehitriny izao. Averiko iny roa mihitsy amin'izay ny latsa-paika ao anatin'ny sain'ny rehetrarehetra hoe nanolo-tanana i Marc Ravalomanana. Ary inoko a satria Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina koa dia namoaka ny olony hoe tia ny tenin'ny filoham-pirenenanay tamin'ny zay tohananay tamin'ny 2018 hoe mila hajaina ny demokrasia. Dia andray fanapahan-kevitra ara-politika goavana izahay avy aty amin'ny mpanohitra mba ilazana aminareo fa misy fetany ihany ary misy fotoana zavatra rehetra. Zay. Mila mieritreritra sy mifandinika nareo. Zay ny fanafodiny ho avy ny crise institutionnelle samy mba amin'ny fandiny mieritrereta tompoko sao de rapitra zay vao hoe hoy ahoy ary ataovy malaky ny remaniement ielan'ireo olona brebis galeuse on va dire anatin'ny fitondrana zany. Rehefa avy mifampidinika nareo na zaraina raha ny fitondrana ka rehefa mitondra amin'ny firenena any amin'ny atao hoe fandriampahalemana de tsy olana zany. Fa sao de tompoko
tara amin'ny katesisy zay vao manjary mifandatsitsika avy eo hoe tsy mipasy zany cause zany fa tsy manaonao foana hoa io olona io sady manam-pahaizana io no tompony ihany koa fanontaniana mipetraka aminareo zao de hoe ao ambadiky io olona io ve mipiara-miasa amin'ny rehetra mystera zay tady ty hoa averiko ty teny ty rehefa tonga le tante zay petite io tante petite dia raha misy olona désinformé indrindra ao anatin'ny firenena de ny filoham-pirenena efa manomboka miala aminao zay ny fitondrana ary efa manomboka mitroka aminao fa ny zavatra ho heninao de zao aza matahotra anao ndray matofilo aza matahotra anao ndray matofilo fa vitanay io maromaro ny hitako ny olona nandalo teo anatrehan'Andriamatoa Ratsiraka tamin'izany andro zany ny zavatra fantatry ny vahoaka de nisy an'le hoe 5 000 fotsiny ny olona ao Analakely efa feno 250 000 300 000 ny tao Analakely zay vao tonga sainy Ratsiraka didie tsy laingy zany fa marina zany raha misy rehefa tonga ny tante zany hoe rehefa tonga ny patsakely tsy omby vava dia ny filoham-pirenena am-perinasa no désinformé indrindra fefa tsy hitanao an-dapatsony no voalavo indrindra fa vehivavy ny maro anisa miara-miasa aminao tsy contre hoe vehivavy na hoe manavaka amin'ny vehivavy fa rehefa raikitra ny tontondry sy ny akamely tsy miditra bagara amin'ny vehivavy fa ny aza ny saina no matanjaka ary rehefa tsy araky ny sainy satria tsika lehilahy koa mafiloha dia elampa io veloma mandram-peona tokoa mampamangy daoly raha tianareo sy nahafinaritra anareo ny fandaharana navoakako teo sy ny zavatra nylazaiko teo ao efa malalalala ihany hoe izy zany olona zany de mba asio zay maromaro na asio hoe zay avaty anany na miaino anao mandram-peona tokoa raha pitsarivontsika iandro eto hijery eto ny zavatra andrasantsika zany de hoe démissionna marina ve Ramatoa Kristina satria raha ny fahafantarako azy olona tokapo ary mivavaka iny Ramatoa iny tsy ho tatiny ny mahita ny vahoaka mijaly tahaka izao. Ho an'ny fianarantsoa ndraiky hiry ty sy ny zanako Tuliara ny zavatra mampalahelo rehefa misy problema tokoa amin'ny firenena dia ny zanako ny Tuliara no voaendrikendrika ary ezahana ho ampiadiana ho an'izay mpitondra manaraka mba hanatra hapetrako ty manana mal-être ireo zanako Tuliara ireo mba considéreo ry zareo. Misy mangataka koa ohatra mba havainy gadra politika malagasy.
Amin'ny zoma ny fotoanantsika miandry ny vaovao tohiny zany tsika, mino aho fa efa tratran'ny pression ohatran'izay zalahy. Ny tena marina dia sarotra ho amin'ny andriamatoa Andry Rajoelina zany ny andeha hivoaka ny Madagasikara dia ho any États-Unis zany, fa raha izaho aloha ny amin'ny plasiny dia ny raharaham-pirenena no jereko aingana satria manahirana ilay izy ary mila fijerena malaky dia mbola tsy gravy ny afera. Fa raha mbola andeha hiparady, andeha hiavonavona dia veloma hozy izy teo, adinontsika ny anaran'ilay mpira, veloma hozy jedy, toa ny jedy vita ny revo fataovy ndao. Tena marina fa faly ny député zao satria ho avy ny vola be amin'ny aty sy ny amin'ny aty dia izay be fa amin'ny ihany ny miainga hoe mahafinaritra. Atolotra amin'ny bebe Kristina
ane zany zany. Sao dia mieritreritra nareo hoe fa valiko raha matoa iny a. Azafady. Je la respecte beaucoup, hein. Non. Mandram-pianary tokoko, sambotagnan'Andriamanitra, raha pitsika hiresaka momba ny hoe ny fampidinana olona eny an-dalambe, ny fanaovana motion de censure zany na empêchement, dia misy olona mahay an'izany ary misy tompony zany. Ho azavelantsika eto ny momba an'izany rapitso. Veloma mandram-peo anahy, sambotagnan'Andriamanitra tokoko. Ndao ary eo